sigezabia dia izy zany voalohany dia mity dia tafakatra ny radio zany rehetrarehetra dia samy mamopotika ny kobay ny torabato mandeha dia miafina mihitatra dia to dia le fitaovana zay no tena mampalahelo zany le fitaovana raitra dia tao amin'ny arabe tonga dia batesa zany ny arabe tonga dia apitika amin'ny arabe dia vaky batesa rehetra na ordinateur io na clarino amizay na ny fitaovana rehetra nampiasana tao zany zany hoe tsy mety zany nentina namalana mety fa tonga dia piterateraka ny fatakoasa tantara mipetraka izay ny resadresaka ny fanaovan'ny salon Jacques Tanosy tamin'ireo mpiara-miasa izay traparany tato amin'ny televiziona sy tao amin'ny radio pirenena herintaona aty aoriana mbola raiky tampisaka ao an-tsainy izao amin'ny fitadidiany ilay andro matroka tamin'ny 24 janoary 2020 fa taoriany iny zavaniseho napotika ny televiziona sy ny radio iny dia misy fotoana nandritry ny ray volana sy tapany teo miato aloha miasa tato amin'ny televiziona sy tao amin'ny radio chômage technique hoe ny teny frantsay taorian'izay nefa tao anatin'izay ry taoriany niezaka ny mpiara-miasa ny fanometanana tamin'ny olon-tsotra tamin'ny fitondram-panjakana sy tamin'ny malana-tanana ary tamin'ireo tsara sitrapo namorona amin'ny tsy misy namerina tsikelikely ty ny fandaharana tato amin'ny televiziona malagasy tao amin'ny radio pirenena ka mitantara izay ezaka rehetra izay iny raha hariny eny eo amin'ny sariny faniry andriany menjanahazy ny herim-posy ny fitiavan'ny mpiasa ny toeram-piasana na tafatsangany indray ny TVM ny alahady 10 mars 2020 no niverina indray teto Anosy ny fandaharan'ny TVM tsy mbola nisy fandaharana mivantana aloha tamin'izay fitaovana tsy zarizary no nampiasaina saingy tonga tany atokantranonao ny TVM tsy misy izy zany ny miarapaka ahoa manokana izy tena expérience tena arombeo aby izy hoe ohatr'izao zany télévision zany raha ohatra tsisy mino fialavananao dia manisy émission anankiray dia tsaroky io alahady voalohany nanaovana vaovao io folo minitra fa raha iandro manontolo manana an'izay anisan'izany volana mahilo ireo naregistrena vaovaon'ny TVM manomboka ny volana mars iny taty amin'ny volana mai ngamba natao direct vaovao zay zany no tena fahasarovanao ka zay dia tena amin'ny malagasy fa ina mety tsy hiverina tsony zavatra tahaka reny fa miainga tamy tsy misy sika tamin'ny 2009 taminany tele na ny radio fa asanatika miverina tahaka reny dia asa manano tsy hisintsony variana tamin'izay fitiavana sy fahavonona ny mpiasa ampandeha ny TVM izay hatramin'ireo mpanao gazety vahiny anisan'izany ny France 24 izay tonga nanao fanadihadiana teto taoriny io dia nezahana narenina tsikelikely ny toeram-piasana projecteur caméra roa sisa avitra amikambina film ireo natambatambatra ananganana amin'ny studio natao tsikelikely daholo izany rehetra izany amin'ny fanaovana ny vaovao dia mbola tsy ty fonte zany teto tamin'izay teto amin'ny volet trano teto no présente joafy dia après riny zany amizay vao nisy nanatabatra be tao teto zany sy nanatabatra mafamin'ny présentateur mipetraka zany dia vity zay dia tao teo renakely iny dia namasina ny tifo anankiray ty dia tamin'tydo zany nanaovana ny émission reportage mbola teto tateorina dia lasa mizara roa no nanaovana ny vaovao atoandro sy ny amin'ny alina zany ny atifo dia amin'ny alina zany mbola mijanona hita sy ny tournazy émission amin'ny journal hoe liosakivitany zany tamin'ty vatsy fa ny vaovao amin'ny méthode zany dia mba natokana atolo izy dia ny émission hita direct atato zany dia mbola ato amin'ty efitanty doka no nanaovana izy na kianja na dj kanina fotsy am'zay zany dia mbola fa anisan'ny tondra fiasana tamin'ny fahampitehan'ny TVM ihany koa ny tahiry tsary efa tsy misy ireo tahiry teo aloha intsony eto Anosy fa nafingo indroy be avokoa tamin'ny fanaovana tato amin'ny télévision zany dia misy fanahona orinana tsy izy avitra zany tamin'izay fotoan'izao efa misy politika hoe hanao mobilisation telopolo isan-jato ny fandaharana mandeha eto amin'ny TVM dia vokarina eto an-toerana avokoa fandaharana nanomboka tamin'ny 10 mars ka hatramin'izao avokoa ireto
tsy tonga ny tokantrano ny fambarany TVM raha tsy eo ny DIT izay miandraikitra ny fototra-afitrasa ara-teknika rehetra. Miara-manaiky ny rehetra fa na dia kely aza ny fitaovana dia fampitana mivantana 5-3 no totosa tamin'ny taona 2010 iny. Tsy afa-misaraka amin'ny toeram-piasana ihany koa sampandrarà misahana ny mpiasa na ny ressources humaines izany. Na potika na mainy ankamaroan'ny antota-taratasy ny mpiasa. Ireto gony 120 reto no sisa avitra tao anaty korotam-pako. Voaterina merina dossier ny ECD. Ho an'ny mpiasa-panjakana raikitra kosa dia manana dika mitovy any amin'ny ministeran'ny raharaham-panjakana izy ireo raha toa ka mila izany. Tsy manana na dia solosaina ray aza ny ato amin'ity sampandrarà ity. Tsy maintsy atao soratanana avokoa ny asa rehetra. Manao izay tratry ny heriny ihany ny mpiasa ary toa mandeha ny asa. Herintaona aty aoriana mandroso ny TVM. Endrika vaovao sy mivoatra no ahitana azy noho ny fanampiany fitondram-panjakana. Manana cellule de montage telo ny TVM, miampy ny caméra, anangana studio lehibe vaovao, nahazo fiara vaovao iasana ihany koa. Misy ny fanadiovana sy fanarenan'ireo simba tahaka ny efitrano na koa ireo fitaratra. Mitombo ny farisian'ny mpiasa satria fanamboazy ny famerenana ny asy ny TVM manerana ny nosy, eny fa eran'ny faritry ny ranomasimbe indianina azy. Fa etỳ Ampamarana dia tsy hainy tsy sotra sy ankasitraka ireo rehetra nanampy na mivantana na ankolaka ny fanarenana ny TVM toy ireo fokontany nanolontena anadio, ireo olon-tsotra nanatitra ny fitaovana sy ny fananany TVM, ny fitondram-panjakana izay nanampy tamin'ny fanarenana tsikelikely ny fampitaovana. Ny TVM tokoa mantsy dia tahaka ireny lalana na popon-drano na tetezany ireny mandalo ny mpampiasa azy fa ny fototra-afitrasa kosa olova ny taranaka faramandimby. Izay ny famotinany Mora Armène ny fiaim-piainana tato amin'ny télévision malagasy taoriny zava-niseho tamin'ny herintaona. Izay koa ny amaranantsika ny momba iny andro matroka iny fa mikasika ny karamam-panjakana kosa efa mazava ny momba azy amin'izao fotoana izao. Efa nivoaka omaly ny karama amin'ny mpiasa-panjakana ho an'ireo izay arotsaka mivantana any amin'ny banque na virement bancaire kosa dia rampitso no tafafindrano ny vola karamandreo mpiasa-panjakana eo zany hoe positionné amin'ny teny frantsay. Jocelyn Matsiavy sy Lucien Riantso. Efa nivoaka nanomboka omaly ny karaman'ny mpiasa-panjakana raha nahitana fahatarana ny fandovana karama tamin'ity volana janoary 2010 ity. Izany dia noho ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny avy nitetezanitany amin'ny fampitomboana 100 ny karaman'ny mpiasa-panjakana tamin'ny fanambarana nataony mandritra ny fampiarabana hatratriny taona 2010 iny. Nisana nampidinina tamin'ity amin'ny karaman'ity volana janvier ity ireo fampitomboana 100 io. Dia noizany zany ao amin'le fanamboarana ny atota-taratasy rehetrarehetra moa zany dia misy fatarana fa ny vaovao azo lazaina dia ny bon de caisse zany hoe amin'ireo mpiasa-panjakana mandray ny karamany amin'ny lela vola dia efa mivoaka omaly ny bon de caisse. Mikasika an'le virement dia ny azo ambana mikasika an'izy io amin'izao tsika miteny zao zany dia efa lasany amin'ireo banky izay misahana an'izany ny ordre de virement ary raha tokony misy zany dia tonga ao amin'ny compte ny mpiasa-panjakana tsirairay izay manao virement ny karamany androany na rapito zany farafatarany. Amin'le resaka virement koa zany misy atoko hoe zavatra azo asongadina kely aloha zany hoe tamin'ity volana janvier ity koa zany no maika hoe anaovana ampiasana amin'le hoe riba vaovao. Io moa zany mety efa enina 2 tamin'ny herintaona hoe